ratsy velona kely petaka teo amin'ny toeran'io ratsy nisy mivahoaka za le trano mijery mampalahelo nataonareo satria nahoana tsy mitandrozoa amin'ny vahoaka madinika ianareo olona ray ve nanaovana tsinikinina firenena zao reto gendarme nareo ary miteraka gasotra reny any miteraka le trano malahelo mijery satria gasotra mampahoriny tsy mety tsy mety fa leo izy any eo nievina za tsy matahotra mahitsy fa leo le gasy any eo nievina le sa mifarany aiza ve isaky ny mety koty zao dia zao raha tsy velona ngesy teraka asa zao anisany nanoana radoelona teny amin'ny any isany namin'ny alalana radoelona teny amin'ny any teny talina reny vahoaka za zao anisany fa za tonga zany tsisy namin'ny alalana be ny vahoaka teny fa samy tonga teny fa za tonga zany le vahoaka madinika za mijery tele fa ataovy za ataonareo fa za tsy matahotra fa za tonga zao le gasy kely gasy madinika oka iteny atoboky satria malahelo mijery tele amin'ny lovana an'le vahoaka madinika enjehany isaky nilazany evy mivety enjehany tsy mety aleo tsisy nanoana andradoelona tamin'izy teny tanina reny fa samy tonga teny daholo ny vahoaka ahoana am'izao fotoana ny toalana aleo izy anao ny evy le zavatra misy voaloha teny zany de zao hoe fahendrena Andriamatoa président Rajoelina miala fahendrena amin'ny varavarana lehibe aza mikiry biby fa tsy afaka tsony ho anareo mpanona fahendrena de mbola tsy misy fasimbana betaka le firenena miovalana fa tsy mety intsony faharoa manarakaraka zany de zao miantso mpiasa-panjakana zay rehetra mbola tsy tonga saina ihany amin'ny fampitera zao firenena zao toaniny etsiky ny olona fa mbola manana ny avenirany mbola manana ny tena famirapiratany ty Madagasikara ty raha miara-mienta antsika malagasy makasitraka tompoko eny ary fa mbo asitsika mention kely na fanamariana kely le hoe tena le firaisakina tsy atao toerana fa manderina zao tontolo zao amin'ny malagasy ny ana toerana zany tonga de manao tantsoroka arakevitra ary moyen financier arabola na fanoanana amin'ireo ohatraka hoe tratran'ny ratra na dona namoy ny avany na fanoanana ny etsika tia toerana zany milalan'ny tsy papaika arabola tena zany tena ary io tsy miafina fa mangarahara mihitsy mandeha an'izy eto toerana de tena le hoe tena fandavatena efa ndraisantsika teo resaka hoe mpitsabo dokotera fa navita fianana anao serment d'Hippocrate reny fa hitsabony maratra marary ninina mitranga eo ihany koa ireo paramètre de tena manao tantsoroka ary maro izy ireo mahapoliny ny mitsabo le maratra eny akanda zany sy ny mandray tanan'izy ireo avy hatrany akoatra ny ataon'ny croix rouge ao ihany koa ny hôpitaly moa zany efa mandray tanana maipoana azy maratra tonga any ny hôpitaly mpanjakana ohatran'ny Agera zany de eo ihany koa resahana le hoe toanaina rano amin'ny point d'eau ny akondro ny mofo toanaina rehetra ho an'ireo tena mbola tsy misy zany tonga de mitondra mametobila mamaipoana hitaterana andre avolavitra tsy mbola nisy ohatra zany misy tena hoe fandraisantsika jus yaourt inona koba composé hitanao am'izany raha mamesy papa misy ry taina kely ambadika io mbola misy composé kozy zoky brito zany rehetra inona le tena oambara ao anatin'le izy zay le tena resaka hoe tena rotso-piarahana amin'ny hoe firaisakina da asa hoe tena hainy eo amin'ny fitondrana mbola eo reo ve reo ambinambin'ireo mamaky an'izany raisina aloha ianao hoe miaraba tompoko salama arna de marina tena marina zany ary zany manapompo fa eo zany hoe zay tsy maintsy pika mahay fatranary mito dia tena izy hoe fa lehibe hoahy nefa na lehibe ary ny tena
mbola mandray amany amin'ny etsika ihany mbola mandray ihany na ihany tsy tia fahasalamana mbola eo ihany satria mani fotika tanteraka le firenena vinary malagasy voay maneho firaisan-kina fa marina izany fa tena maneho firaisan-kina izy am'izao fa jeretika le zavatra mitana rehetrarehetra ary tanintranana reny tsy hoe misy akory zany ritenenana mahay amin'ny tetava ke tamin'ny tetava ohatran'izao asa fotsiny mandeha amin'izany de mandeha antolonako tokony an'le foana hoe na inona mamitrangy eo aloha de zay aloha nadiake atyeny fa zareo moa zany mampiseho hoe irésiste io ataony tato na zavatra mitany na amin'izy zany na amin'izy na ireny erisitra atao amin'ny mpanao gazety na amin'izy zany na amin'izy de ataony le izy eritrereto hoe zavatra tsy any amin'ny ampizao misy nofaratana faza ohatra reny fa zao tsy marany tsy zareo zany midikan'izany de io tolio tsy maintsy misy farany io ary mbola ze farany eo de asy farany eo aloha fa io tsy maintsy isy farany io ary tsy maintsy isy hotratra farany eo efa mitsanga amin'izany tam'le mety nataon'ny tolona tamin'izay reny tsy maintsy isy hotratra farany eo fa de zao miady aloha zany zao maka heriny rehetra mampisika any rehetra anana heritsaina hiasika an'izao efa tena reraka ny vahoaka manontolo ny amin'ny hoe latsaka masofantananalina firenena ie misy ataontsika fomba famakina hafa ho resantsika ao arin'reto ataontsika hoe misy antso raisitsika aloha tiantsika de anaraka doka atsika de miverina eto mandritra mbola manana fotoana lavalava ndawary salama rabe nakely afaka le tany WhatsApp ko de mitenainy koa hoe tsy isan'izany hoe tsy manao politika zany fa mitarika politika mitarika ny tolona io de tsy manome devoir à Bruton fa eto amin'ny Bruton nisy le ohatran'ny publication mandehandeha iny atao Facebook tao hoe fanalana ny rajoelona amin'ny tsy tarika ny sadek de mba mila confirmation sa tena marina be iny sa hoe intoxement le fotsiny be le izy iny aloha zany mbola hoe fake news ozany fitenenana mbola tsy mahay mavalina fafantany toko moa tsy afaka itenenany toky aza maka sary miaraka amin'ireny olona mahabe grain sary be reny tsony toky a zany ondry zany rea zany ny afatry ny olona zany mikasika an'le publication resaka sadeky fake news reny zay le hoe mila mitandrina smile tsara moa zany atrean'le fielezany vaovao fandraindray izy mety mampijabaka fa andao aloha tsika anaraka dokam-barotra vitsivitsy de manohy ny fandarana indray vareny zay allo manao any miarahaba tompo radio salama tompoko tiko atao zany hoe tombazonareo mpina be hoe atsasakadiny aloha de sasakadiny orina pingadindray zany fa be ny de antso fangatahany na ataonareo adindray orina na adindray alohany fanomboana fangatahany faharoa manaraka an'izany a mba be teny zany hoe mba afaka mba mandotra tam'izao ary zay ny ACC sy ny siny satria vokatra ny nataony zareo zao vokany ahoana moa ny eritreretana hoe 3 no milatsaka de 3 no manaiky de natao le fifidianana zao vokany mampitandrina ny mpanao politika satria efa manomboka misangany reo ny tanora ahita olona vaovao nareo mpanao politika satria hoazareo rehetrarehetra misy olona mitsangany retinao zareo eny fahamarony raha reny am'izay ary ny andasabaty de aizy nareo zany mampitandrina de n'izao fa raha ny tokony ho izy zany fandrenesako fahitako azy de tokony hoe atao atoko ray ihany akavanana fiakavia mandray anjasany heta zay andraraha mandraraha manao politika fa raha mbola zao ny fandeha de hosahirina etsika satria tsy mety fifidianana foana ny hafarany fa zay mba fangatako mba tokony androtra ata ny ACC sy ny seny vokany sotandrina toko eny ary ny andray zany ny fomba famakina an'le izy de zao roa amin'ny lafin'ny politika desambra taona 2024 nisy fifidianana novambra de tsy toky hoe tsisy roa taona akory teo arina zao ny zavatra mitranga dia profo zany fa fifidianana tsy naneo ny tena safidim-bahoaka ny fifidianana natao teto filoham-pirenena io tsy maneo ny zany atao hoe tena safidiny hoe demokrasia ny tena resana anatin'izy raisana aloha ty miaraba topoko miaraba tsika rehetra mitopy salama mba faneo kelikely
voalohany dia manao fisaorana ny tanora rehetra sy tsika tongasana rehetra manatevina ny tolona andrahany. Faharoa manaraka izany zazakivitsika ary malagasy efa hita sorotry ny lalana. Efa hita fa tsy maintsy tonga any amin'ny farany zao tolona teotsika izao. Dia mitodika kely aminareo manambasa, mieritrereta nareo fa tsisy heloko reny zazakely reny. Dia maninona le zanaka malagasy no atao ohatran'ireny. Olona miteraka daholo tsika mieritrereta. Atsipy ny tady atandroko ny omby, atsipy ny tena Mpumalala. Mba misaintsika rehetra fa aza dia tokana na olona vitsivitsy no amin'ny tena ny fiainan'ireo tanora malagasy. Soatra tompo. Ndawary. Amafisina tsy amafisina moa zany. Fomba fa lecture an'le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zany. Mahita an'ilay tsy atananarivo rery. Ary ela nisy eto hoe hetsy bahoaka fa tsy isan'izany tena tonga dia hoe mihetsika daholo ao anatina fotoana fohy. Manerana ny nosy amin'ny tiany ito zao ny manakara. Efa midina ny nivon'ny district zany vohipatra izy amin'izao fotoana izao ankoatra ny tena amin'ireny vohipatra tany. Da aloha raisy ny tiantsy ty miaraba tompoko. Salama. Eny ary. Tiako ambara zany dia momba le hoe aza hidiran'ny mpanao politika ty olona atao ty. Antso zany no avy amin'izao fanjakana izao ihany maneho an'izany zavatra zany. Tiamono hafa izy mando manakarama olona zany kely andrefika indray. Fa ninona lazaina ninona ambara politika ranoray io atao io. Kaza le laza very zay. Ala tina nareo no zapy an'ity olona io paty nareo no mitarika an'io fa izy kely milazana mpamofera amin'ny Antananarivo mitarika an'ity olona io. Ka nareo andreminy mianakely hoe aza zapiny mpanao politika tsy vitanareo reny ary vita mpanao politika reny mba mila nareo. Raha tika amin'ny tiambana zany no avitana an'ity olona io fa tsy hoe aza zapiny iaby sa zapiny ary. Fa zavatra zany hoa avy any fanjakana zany no voky zany hoe aza mpanao politika. Tonga tika raha ndray tompoko io atao io. Dia mba miteny anareo dalony amin'izay le faniliana olona isan-karazany ity. Fa io fitaparatsika rehetra no avitana ny zavatra io. Fa fanjakana nge zao hitako le fanjakana io zany manao kitako miala ina tanteraka mihitsy. Raha titeny avaty general vao. Dia ragany ianao hoe lohan'ny ateneran-dolona dia andizy vaiko manamboninahitra mpitady filaminana rehaky azy ery ianao mitondra ivaiko an'izay. Reny zany amiko tena hita mihitsy hoe fanaparatapony le ragany. Ka io zany tondrazy any amin'ny fetezana tanteraka io zavatra ataony. Zany fa efa mbavokona ihany. Ny tantara teto dia efa nanapirofo fa tsy isy afaka mandeha rery ary zay ngeny nanaovantsika famerimberenana teo rehefa oktobra ohatran'izao dia mamerinatsika mampatsy fa République Madagasikara 14 oktobra la resaka rehefa miresaka République zany dia hoe miara-manana an'ity fireneny ity samy mitondra ny anjara biriky ho amin'izany na fandaminana ny tanàna na fampitantanana ny tanàna na fampandrosoana ny tanàna rehefa miresaka an'izany voakasika izany ny olona maha-olona azy voakasika izany ny rafitra maharafitra voakasika izany sy ny sisa tsy aha fotsiny resahana fa raha miresaka 72 ianao sady ny fampianatra tanora dia mifandray tamin'ny politika dia reny ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany efa tantara zany tsy mahazo manao jery hoe tena tongotra hoe orotsaka hoe eto ambany masy ihany fa mila mijery inona ny tantara inona ny zavatra nisy na nahoana ny dingana vita inona ny zavatra mitranga fa atao anatin'izany rehetrarehetra zany dia nanany toerany lehibe ny fifampidiniana teo amin'ny samy malagasy politika zany dia zay le verenana ao anatin'le izy eo makile ataon'ny olona fitaovana politika fa tsisy resaka fitaovana ny fijoroan'ny tanora maro satria efa nanao fitarihana ihany ny mpanao politika indrindra fa nitoivelan'ny fitondrana atao anatin'ny fotoana lavalava tamin'ny 2023 nisan'ny anankiray tao anatin'izany fa tsy nitovy dimension amin'ity zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao ty dia tsy azo tsinotsinavana fa ny firotsahan'ny tanora maro misy ihany koa le phénomène nitranga tany Asie tany Népal tany Timor Philippines Cambodge sy ny sisy zany hoe génération Z zany
de mandeha le izy mitsoka le rivotra de tsy azo tsinontsiniavana koa le izy amin'ny lafiny anankiray fa io zavatra io zany fijeron'ny tanora io maro tsy teto andrenivohitra fa manerana ny nosy de ary fanina ny am'izay fikatsaham-baolana ho avy eo averiko aloha zany fomba fidina le ary fanina io hoe raha vao tsy mifanaraka am'ty ary zay ngeny mampiavatra ny fananao solom-bavambahoaka am'izao fotoana zao tsy tonga de nitona ato le an'olo tovitra analo marina na de eno ihany ary tsy maintsy tenenina zany fa misy avy eo amin'ny ivelan'ny fitondrana isan'ny tena maika ary le hoe teo PM tenenintsika zany e ao anatin'le izy fa no le ty zavatra ato ijoron'ny tanora de miaohatra hoe andao enona ny eny amin'ny arabe ny feon'ny olona inona ny zavatra takiny sao de tsy mifanaraka am'izany le zavatra mety anaovana fanamarana imbona anatsy mailo ihany zareo ao anatin'le izy ka iny resaka hoe arofanina balizy ho an'izay mety hoe fandaminana ny firenena zay tranga eo satria tsy maintsy andatavatra boribory ny andaminana an'io tsy maintsy politika ny andaman'io ny anahitan'ny vaolana amin'ny rehefa tsy mahita ny samy malagasy ao anatin'io rehefa difitra mety hiditra ihany koa ny eo amin'ireo totsika hoe zay le principe de subsidiarité ao anatin'le izy fa eo aloha tsika izao raisina ny antso miaraba tao manao any ana izany mba famaria kely fa rehefa miverina le izy raha nandinika le ataony début le commencement de la fin tamin'ny androny 2009 tafitsarmisy mbola fandananao ihany ny tena zany yamory ny président Tazany le gilet le vert reny na teo Mahamasina namory keo tanora Tazany nanao réhabilitation de roa ihany moa karazan'le lokon'le gilet reny orange teo ny atmoan'le couleur anata orange kiampyroany tapy amin'ny taorinan'le teny Mahamasina de ravany teo io zany témoin io zany ohatrany karazana témoin hoe eto mirehatra de lany zay mena karaha miakatra ny témoin ao anaty amin'ny tableau de lany zay kasivalina de ohatr'izay keo ty hoe rehefa zao zavatra mikoa efa manakaikaiky le farany de fanetsana koa hoe aza manety anao ary sisy an'le resaka sono hoe politika atrany hoe fatramy fanaitana fotsiny hoe saina ty famille manany andraiky manandrisy astrairay any diferana misy astrairay any fa aza refana de tsony hoe tsy firana politique namisa politique farafany manay andraiky safotsiny makatita raha betaka taporabeo eny ary rehefa misy miantso ihany koa de somary alavirina kely ny vata fandraisam-peo any aminao zany de am'izay mba madio tsara ny feo mba ahafahana mahazo tsara le hevitra fotoana andraisana ny antso moa zao fa nionkevitra de efa misy antso vonona andreo raisina anao miaraba tompoko salama e miaraba e efa vonona anao sa eny ary efa miaraba e miarabako mitabadio de miaraba ny mpiandrikaritra torak' zany keo to de teny voalohany tena mampahiro ny datamisiko amitsika misy manararotra foana zany zavatra taoko zao de mifaharoteresana de momba resaka pasifika ho ana manokana no tena tsy pasy zany pasifika satria iny anskavita iny efa nahitatsika hoe asa itony pasifika tsy azo zavatra zany satria ny olona mitondra fanjakana rakina fatao anatin'ny fangalana hery nazona ny fanjakana ka dikan'izany zany tokony mampiasa hery isika zany hoe hery a itondrana tsy hoe hery ana ifamono fa hery any noerana zany tena le zavatra akitsina io falemena zay tena hoe misy tena atao zay apanefaka an'le toniny ao ana manokana aloha tena ohatrany hoe kivy satria le zavatra atao tena hoe famba mikely hery ianao hiady amin'le zavatra efa de reny amin'ny fony ary le olona le fitanora zany a asa ohatrany hoe lasa kanosy vo mahiny poka de tsoka fa raha tamin'ny andro anay teo aloha mbola atao hoe poka ohatrany hoe mbola fanairana le izy de efa mifampiandry any eo fa ty vo manaraka tokony mampitahotra ny polisy de lasa toa de lasa doty lasa tsy hoe zavatra lasa ohatrany mampataonda dao zany le akizy kanefa tsy tiky zany hoe andeha ambony tena
mba mampisoan'le herina avy amin'ny tena hoe tanora zay koa manana herina iny tokony mba tonga saika tanora hoe azo be fan'ny fitrohana fotsiny tsika hoe fa faharesenana zany fa de mba mampiseho an'izy hoe alohatsika hiaraka hoe fa maro reo tanora zokonareo fa mba vonona am'le izy hoe ndreo hiara-e de mba miaraka mitovaka am'le asa le tolona tena ohatrany mampinahelo mety etra misy hoe azy hato hoan'ireo politika nareo no nanomboka ie samy mieritreritra dia samy mandray tanana an'izay vitany angamba zany zao no tena marina ao anatin'le izy tsy andro ny fifanomezantsina fampiandrasoandraso na ohatra zany hoe eny amin'ny réseaux sociaux fotsiny ity zany fa dia hoe inona no anjara brikinao ho an'le firenena ndao raisiny ity miaraba tompoko ndao ary salama de miaraba amin'ny vahoakaritrako eny ary hotamtrisako le tenin'le ramosere talohan'le teo le tamin'ny 2009 tao-mamasina ny raha nahatsiarotsika izany tao-mamasina na vovoaka be ingy président Ravalomanana vahoaka hitiky mamasina anin'ny fozany fa ny fitsifitsika ohatra ny ravatsy iny teo fanino teo amin'ny devant ny Saint-Michel teo fa zany hoe entiny ekipa Andravalo dia tsy mikitika zany tsy fifandonana zany ka mety hoe tsy zareo hoe hanao ohatran'izay koa le système azy nge isaka fozaorana vitsivitsy fa tsy araka ny ten'le ramosepalite koa efa afaka mivalo mato zay zavatra zay mitranga de teniko fotsiny hoe mila fasina ny efa tsy zarazaran'ny olona zany mpianatra mikasika ny mpanotsaina mikasika de zavatra hita tsy maintsy politika fitondrana firenena fa tsisy mandeha amin'izao fotsiny zany de mila mivonga mitsika rehetra rehetra ny kelila mameny firenena ofiteny gasy kely andinana de zay fa lisy koa de zao ho an'le mpitandro filaminana vola kely de mankaja iny zarain'olona aminao hoe vola be ary amin'ny patron be ary fa mba tonga saina any zalahy tonga saina any fa ny firenena iny potika ary ny fihinanany nataonareo maneo zavatra misy daholo moa zany nresantsika teo mikasika ny hoe le tranga misy amin'izao fotoana zao tsy atanina rivo rery fa manerana nosy ary manerana zao tontolo zao dimension internationale lay lehitsy bahoaka eto Madagasikara iny zany ahitana ny tsy fahombiaza nireo rafitra ra-pifidianana misy eto Madagasikara mbola vao fifidianana mbola vao herintaona sy tapany mahery de fa zao le zavatra misy zany hoe tsy maneho ny safidim-bahoaka tsy maneho ny tena demokrasia amin'izao fotoana zao mandeha andeha hoarovana ny demokrasia de mipetraka le fantany demokrasia inona le resahana andeha hoarovana le hoe anaovan'ny ataontsika mba fitondrana fanentanana zany anetsahana an'izy ireo ary izy tena demokrasia ve misandaina vola sa mandeha amin'le fahalalahana amin'le satria ny lalam-panorenana de mametraka mazava zony olo-pirenena ny alalaka aneo hevitra fa nitranga misy amin'izao fotoana zao de fanohitra am'izany ka mipetraka le fanontaniana hoe safidin'ny ao fanentanana hanetsehana ny fomba ny fitondranana hoe andeha hoarovana ny ara-dalàna sy ny demokrasia inona tao raisiny alolo miaraba tompoko salama eny ary salama tompoko misotaka kely anao na ena kely le radio anao Sarò fa misy farany foana ny zava-drehetra rehefa ohatr'izao solovahoaka toy izao. Tsy maintsy farafaratsiny mihaona angatabatra boribory manao fanarahana. Farafakela zay teneniko izay fa tiako tenenina dia izao ho antsika ilay mpitandro filaminana eny an-kanja fa tsy ny mpitandro filaminana rehetra akory mba mihaino ihany ny feon'ny fieritseretanareo manoloana an'ireny famonoana vahoaka fandratrana vahoaka fitrohana vahoaka grenady any anaty tokantrano ireny efa tena mihoatra amin'ny fefy ireny fa io ny teniko hoe tsaro fa misy farany zava-drehetra ka noho izany mba lanjalanjao ihany zalahy le fetsika atao mpianatra tanapolo vahoaka tanapolo ataoko hoe mba vatovato ny eny an-tanany ary izy ara tsy mampiasa an'izany da tsy efa mahazo an'le famiretana toraka grenady sy ny tariny izay mba ataoko hoe mba lanjalanjao ihany mba jerevy ny hery tsy mitombo mifanehatra aminareo
dia mba mandeha tananareo mba tongava sainary aza dia manaiky daiky be fatany fotsiny aza manaiky fibiny ny vola zany koa manapetry zany manapetra ny vola hoy a ka tandremo fihetsika manaraka an'izay ny mpiasa rehetra efa tolona iraisany ty eto Antananarivo ihany fa eran'ny Madagasikara hatrany ampitany ranomasina. Mbola afaka manohy ianareo mbola misy fotoana kely aorian'ny izao mbola manana minitra vitsika raha efa misy antsovonina sa mbola tsy tena vonina izy raha misy antsovonina dia raha sinanao miaraba tompoko. Na fomba zareo ny tany anaty liberitsika atao atavokirana ny ary atao tsy ambabana fahasaofotsiny ary aty hevitra mihitsy sika dia tsy nehitra izay na inona satria izy tsy maintsy mitady hevitra hoe amtenany ale fahasakinantsika fa misy efa mandeha zay ny antanina hoe aletsorava mihitsy ny hevitra rehetra ny mety ho azy risery fa le aina mihitsy zany tena mampalahelo mahavidy ny aina vereo na ifona ve izy na miteny izy hoe miara-my fa maninona nampirisihana amin'ny fifandatsahana aina tahaka zany fifanemona fa ny mijeritra tahaka zao faharobiana zany mbo isy malagasy mihitsy hoe filoha ka tena iaino zany hoe izao ny zahatamarary fa rehefa azy zany le manjakana dia elo tamin'retana ohatr' izao foana ny atao na dia hoe any amin'le marary an'le vahoaka tsy zakany indrindra azy matoky le olona tonga amin'izao efa tsy zakany izy ny fanerena rehetrarehetra ankolaka ny amin'izany hoe zo fotsika mahaolona zany dia fampitehin'le fanjakana daholo ary ny ainy tsy mataka hoe iza no enony le vahoaka ve zay tompon'le fahefana ka le fahefana azo aolana amin'ny alalany hoe zany eo fitondrana ka ataoko dia mahay amin'ity any tsy tonga amin'izany tsy tonga amin'izao raha ohatra ka hoe ny ainy ny vahoaka raha nahafantatra ny hoe zao ny asan'izany vahoaka zany zao zoa zany fa nieritreitra loatra manko ny hoe any fahefana dia tsy zay miteny hoe eto amin'ity fahefana dia manaka any koany mbola mifandatsaka eny amin'ny malagasy any zo takina zay toka ny mitekotra fa lasa vadika zavatra io raha rehefa tsy any amin'izay fiainona vahoaka zay no ataonao ka zay koa tsy ny izy hoe efa mitany ye herinandro zay ny hetso-bahoaka mila mba manao bilan ihany zany amin'ny lafiny izy hoe nanahoana miabo ary dingan-dava be ny dingana vita any amin'le dingana miabo ao anatin'le izy ny zavatra misy hatreto zany dia tsy hoe tsy vita naharava gouvernement fa napitsika ihany koa ny fikasana anaovana kiry-biby hanandrena prime ministre eo ihany koa ny amin'ny hoe afaka nandeha ihany aloha zany ny herinaratra na dia mbola misy fatapahany kely ary toa zay ihany koa ny famatsiana rano eto Andrenivohitra ny hetsika daholo Madagasikara raha ivohatra ny eran'izao tontolo zao mobilisation générale zany raha ohatra ka ataondray mitotsika hoe banko kely vetsakilany ihany koa dia profo mitoaka amin'ny teny zao fa raha vao tsy tena malagasy raha vao tsy tena malagasy ny mpitondra dia tsy ho lavitro n'izao mety mbola opirano zao zavatra iainana zany eto Madagasikara fahatelo ny zavatra mitrangaka iteny dia profo mitoaka amin'ny tenda fa kisarisarina demokrasia ny eto ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary tsy naomby zany atao hoe rafitra ara-pifidianana amin'ny joro dia voakasika izany ny mpiarakara ny seny ny ACC ireo rafitra samy hafa ireo zany dia tsy naomby hatreto ka ny raha isofotoyny zao satria hiditra amin'ny herinandro faharoa zany ny hetso-bahoaka dia makany amin'ny resaka rafitra io tsy olona tsony zany zao hoe anovaanova olona fa mety tonga hatrany amina rafitra zao hitantsika eo moa zany ny fivoarany do raisiny loha ty antso manaraka ty miaraba tompoko salama miaraba nanao mbola ay fa tena manao ay ohatrany zavatra tiako tenenina izy telo menata amin'ny lomboka rehefa nanomboka izy telo menata
dia mivoaka ny olona rehetra satria efa nanahakary azy daholo na mipiaraka amin'ny fahasalamana na mpianatra n'inon'iny sy natsotsona teto hoe vaao ny olonandreo a tsy vany le mpitombra fa mbola avonavona zazahoana indray aza ny nataony ka rehefa nisy ny zavatra nataony Telimenada iny a dia nanaiky ny ampopony rehetrarehetra le izy itonga amin'izao io zany a ny zavatra natomboka tsy maintsy misy fiafarana ny zavatra rehetra dia tsy maintsy mifaka amin'ny politika ny zavatra rehetra dia zany tsy maintsy mifaka amin'ny politika ka za zany ny teny amin'ny mpanao politika indrindrandrindra rehefa anaty tiroara dia za vao mivoavoaka daholo indray te hisongadingadina daholo indray io a titolona sy aditsy indray andro ka hoe indray andro ianao no manana menaka dia milaza ianao fa anao mihitsy ny tena tsirokanina rehetra fa ho hita eo efa nanao daholo ny seho nanovokovoka daholo teo a fa resy any amin'ny fifidianana noho ninona noho ny alabato noho ninona noho ny tsy fahalalan'ny olona izy ty olona milatsaka ty noho izany miainga politika io fakany ka rehefa politika ny afakany zavatra io diovina daholo aloha fa tsy miseho hoe zaty eo a ka zaty ianao rehefa nataonao atiny ely io mety satria mafantaka fa tsy mety io fitondràna io fa ianao zao vao mitsofoka zao nao vao mipody dia midik hiditra amin'ny herinandro faharoa ny Etsibahoaka araka nambara teo iny ny zavatra itsanga dia mazava loatra zany rasolosika ny fandeha teo zany mety hoe nandeha tsisy jiro fa manomboka eto dia tsy maintsy ho structuré io tolona io Etsibahoaka io mba hampaingakagnena kokoa azy ary isiny atao hoe